ampifaliana mandrakariva ry avana nazontsika miona toy izao mifampizara nofinaina fampahera amin'i Jesosy Kristy ihany koa. Ho aminareo izay olona voantso malala amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy. Ampitomboana ho anareo anie ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Zoma 12 Janoary 2024 ipanjinantsika aloha hevitra hoe lehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Miderana Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay famindram-pony. Miderana Andriamanitra avy indrindra, fa mandrakizay famindram-pony. Miderana tompon'ny tompo, fa mandrakizay famindram-pony. Izy rery no mpanao faganga-dehibe, fa mandrakizay famindram-pony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, fa mandrakizay famindram-pony. Izay mamelatra ny tany ambony rano, fa mandrakizay famindram-pony. Amen.
Ivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra ianao. Ko mankalaza sy mivonasanao masina izay ny asanao. Tompo, malona ny fahalemenay, dia mangataka fampindram-ponao hatrany izay. Mamindra fo aminay ary mamela ny elokay. Feno ny fananao masina izay, hanazava-nay ny amin'ny fanambarany teninao, izay ovakina aminay. Ka hitombonay amin'ny finoana, amin'ilay Jesosy Kristy tony sy mpamonjy anay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny tery avana manara dia hitanao ao boky ny Apokalipsy toko 5:10. Apokalipsy toko 5:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga, dia anjely fito izay manana ny loza fito farany, satria ireny mety mahatanteraka amin'ny fahatezerin'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro tao ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naresika afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany, dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tana lokangan'Andriamanitra. Ary misy ny fihirany Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihirany zanak'ondry izy nanao hoe: lehibe sy mahatalanjo ny asanao, Tompo Andriamanitra tsy toa, mahitsy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Izany tsy atahotra ary izany tsy ankalaza narinao Tompo, fa ianao ihany ny masina ary ny fehina rehetra ho avy akohako anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina ataonao. Ary efa afaka izany dia nahita aho fa indro novohana ny tempoly, dia nitabelina kely ny vavolombelona tany an-danitra,
Ary ny anjely fito izay nahana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly, ary niravaka vato sy madio sy mamirapiratra izy, sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny anankiray tamin'ny zava-mananaina efatra nameny anjely fito lovia volamena fito, feno fatezehan'Andriamanitra, izay velona mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, fa tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly manapatateraka ny loza fito nentiny anjely fito. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika, izay nonona tamintsika ka mahafantatra atsika ary milaza antsika ny famonjena izay ilofosantsika amin'ny fanarahana Jesosy Kristy. Ny finainana nisika teo amin'ny Apokalipsy 10:1-9 dia milaza ny fitsaran'Andriamanitra. Aseho ny Jaona mpanoratra amintsika fa amin'ny andro farany dia tsy maintsy hiatrika fitsaran'Andriamanitra ny olona rehetra, ka samy anana anjara toerana manandrisy avy ny tsirairay. Aiza ny toeran'ny voavonjy? Aiza ny anjara toeran'ny voavonjy? Ny olom-boavonjy dia ilazanareo olona mahatoky rehetra. Anisan'izany ireo martyra sy ireo izay mijoro tamin'ny finoany an'i Jesosy Kristy ka naharitra hatramin'ny farany. Ireo nivoaka navotan'Andriamanitra, mijoro sy mandeha eo ambony ranomasina fitaritra fangaro amin'ny afo izy ireo ka miampita amin'izany sady miherany fiheran'ny Mosesy. Mampatsiahy antsika ny fanavotan'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny nampitany ranomasina mena izany. Ravoravo izy ireo ka mihira fideran'Andriamanitra izay tompony hery nahazoana fandresena. Ny fihiran'ny Mosesy sy ny fihiran'ny zanak'ondry no hiraina izay manambara ny fanavotana ao amin'ny Jesosy Kristy zanak'ondrin'Andriamanitra. Fa inona koa ry havana ny tokony ho fantatsika? Ny anjarany toerany tsy mino, ny anjarany teny tsy mino. Rehefa ovana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra izay misy ny taberna kely ny vavolombelona, mirakitra ireo didy folon'Andriamanitra, dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahamasinany. Mikatona ho an'izay tsy mino ny fanafahana manatona azy. Mikatona ho an'izay tsy mino ny fahafahana manatona azy. Ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly manapatateraka ny loza fito nentin'ny anjely fito, ny 15. Lazany eto izany mba hahafahany rehetra miomana dieny izao. Ny finoana, ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny ady fijaliana no mampitohy ny fahatesehan'Andriamanitra io mba tsy hatra amintsika. Ry havana malala, raiso izany. Raha mbola tsy mihinanao, mino fa hitanao ny toerana izy oman'Andriamanitra. Fa tsy maintsy ho tsaraintsika. Ary zava-dehibe nazonao mandray fa ny fandraisanao an' Jesosy Kristy io ny tsarananao amin'ny fanantenana ny sitrapo. Saina izany ry havana, dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay noho ny mofinaina ny menao anay milaza ny amin'ny fitsaranao Andriamanitra, fa ho tsaraina avokoa ny olona rehetra. Dia nanehoanao ny anjara toeran'ny voavonjy sy ny anjara toeran'ny tsy mino, ka azony mandinika ny tenanay. Mivavaka aminao izay Tompo, nitahinao anay tsirairay mahafantatra izany. Dia vaozanay isan'andro amin'ny sehatra misy anay. Hay mijoro vavolombelonao marina tokoa. Ho mpanompo mahatsiaro tena sy hay tia anao ka hanasoa ny fiarahamonina misy anay. Hay misaotra n'Andriamanitra mandrakariva. Hay hitory sy mizary izany koa amin'ny hafa. Jesosy, vonjeo ny firenenay. Sitrandro ireo marary mila ny vavakay, fa mpanasitrana ianao, ka toandro asa ny fitsaboana. Atanjao ireo azo paoriana ka ampinoninao. Toandro ireo marefo zikolona, ireo sahirana. Vonjeo sy arovo izay amin'ny toe-javatra misy eto amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitahiany amin'ny fiazakazahanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny tokantrano, eny fikasana tsara rehetra. Ary dia aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay vavahanay. Novanay izany vavaka izany miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehona an'izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitona anay amin'ny fakam-panahy, fa manafany amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay finoana ray avy nanetozana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra laorano fiadanany ahatonga anareo voatokana tanteraka ho azy, ka rovana avokoa ny fanahynareo sy ny ainareo ary ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay miantso anareo, ka ho efainy izany. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.